Naneho hevitra mahakasika ity toedra rahapirenena amin'izao fotoana izao to amin'ny safotifoty ihany moa ny filohan'ny anteny mera-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy isan'ny nitondrany fomba fijery ny tao anatin'izany moa ny mahakasika indrindra ny mety ho fanendrena ny Prime Ministre. Fa niaraka fahafantarako azy ny anteny mera-pirenena ny solombavam-bahoaka dia vonona eo amin'ny fanatanterahana didy amin'andraikitra eto amin'ny firenena ka angamba mety diso fandraisana zany raha ohatra ka zay tokoa ny teneniny fandraindray manko nareo mpanao gazety mety milaza ny zavatra zay tsy niteneniny hafa raha ny fahafantarako mikasika an'izany volavolan-dalàna zany dia omaly maraina no niditra tao amin'ny vomiara teknika maharitra ka zavatra goavana be io ka tsy tratra moa ny fetrisa zay ilaina hono tany amin'ny vomiera dia raha hoentina any amin'ny fivoriana izay andraisan'ny daolobe anjara le izy nalana goavana ohatran'izany mila fandinihana lalina fa tsy hoe miditra amin'ny 7 na 10 dia tonga dia fandraisana fanapahan-kevitra ny après-midi ohatrohatran'izay angamba ny fahazahoako an'le izy fa raha misy tsy nahatanteraka an'izany zavatra zany angamba tsy noho ny finiavana andeha hanao blocage eo amin'ny fandehanan-draha rahapirenena fa misy ny amin'ny lafiny teknika zay tsy maintsy tanteraha. Raha hoe zavatra fandraisana eo amin'ny Assemblée nationale sy ny présidence atao aorian'ireny 62 d'échéance ny tenako dia niaona tamin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ny sabotsy hariva dia samy nampiseho ny fahavononana hiroso amin'izany fanaovana le pacte de responsabilité io fa ny zavatra moa dia miroso araka ny fahafantarako azy. Ohatrany misy ndray le nouvelle majorité parlementaire eo anivon'ny Assemblée nationale ahoana mety mahakasika an'izy io? Raha manaraka ny tantaran'ity antenimera misy amin'izao fotoana izao ity tsika dia misy le atao hoe PMP, plateforme pour la majorité présidentielle. Io zany no niaingana dia amin'izao fotoana izao dia misy tokoa ao amin'ny anteny mera-pirenena le atao hoe plateforme anankiray hoe nouvelle majorité parlementaire. Zay zany ny fipetrany. Mety hanotra Prime Ministre ve sa ahoana mety ho ny Premier Ministre fanolorana Premier Ministre nge miainga avy amin'ny anteny mera-pirenena foana amin'ny araky ny article 54 faha-efatra amby 20 amin'ny lalam-panorenana ka heveriko fa fantenena tsy mipetraka koa mikasika an'izany.